avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Saika tome folona ny akamaroan'ny toeram-pitsangatsanganana teto Andrenivohitra Androany. Isan'izany ny zaridaina n'Ambohijatovo izay nosokafy fa nanomezana fahafaham-pony rehetra. Tsy niova ny vidin-tsolika fa ny vidiny nanomboka ny 10 martsa 2022 no notazomina, izay niatra nanomboka omaly. Amin'ny fitaterana solika izay tsy ahivana fa manano sarotra amin'izao fotoana noho ny fanakatoana ny iranianina amin'ny ampahan'ny Detroit d'Ormuz. Manambana ny daroka bomba ireo foto-drafitrasa fototra ao Iran indray ny filoha Amerikanina. Raha tsy manokatra ny Detroit d'Ormuz ity Iran, ny filoha Amerikanina izay nanome feim-potoana 8 amby 7 ora ny Iran nanomboka ny sabotsy teo, iroso amin'ny fifanarahana na hanokatra indray ny Detroit. Ny antsipriandreo. Alatsinainy ny Pasika taona 2022 akafaliany indray tomboky lasy tongovavy no hitsidihana ny tokantranao amin'ny tiality. Tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao, manasa anao avy hatrany hanaraka amin'ny antsiprian'izay. Hoentsika manokatra ny fiarahana saika tome folona ny ankamaroan'ny toeram-pitsangatsanganana teto Andrenivohitra Androany. Isan'izany ny zaridaina n'Ambohijatovo, fianakaviana nitondra ny zanany ny lalaony tonga maro teny an-toerana. Ansokafy nanomezana fahafaham-pony rehetra ny toerana ho ny tompon'andraikitra ka 500 ariary ny vidim-pidirana ho fandraisana anjara amin'ny fanadiovana aorian'izao fety izao. Andao rahantsika ny fanadidina. Ny tandahatra vao maraina ireo fianakaviana nitsangatsangana ka nitondra ny zanany lalao atao amin'ny zaridaina n'Ambohijatovo Androany. Efa niomana tamin'ny lafiny rehetra fa indrindra ny ara-tsakafo izy ireo anenana ny fandaniana raha ny faneho-kevitra. Ny famanana efa vonona ny andeha dia efa nanomboka omaly dia efa nijery loka, nijery izay zavatra mba hoe hoentina Androany dia efa maraina dia efa nikarakara dia efa vonona dia nandeha. Safidina manokana mihitsy leto satria efa tamin'ny herintaona izay saika hoe dia tsy nisokatra dia tamin'ity taona ity mba nisokatra dia izay ny safidinana aketo Ambohijatovo moa mba tsy lavitra amin'ilay hodina fa raha sanatria tsisy mibisy dia afaka mandeha tongotra satria izay eo no zato ihany. Kely eo an-tanana ihany nentina fa tsy dia nisy famanana betsaka rehefa miova kely amin'ny mahazatra fotsiny dia efa izay ny zava-dehibe. Ie tena nitondra kilonga mihitsy miaraka amin'ny vady aman-janaka sy ny fianakaviana kely dia efa izay. Raha ny teto Ambohijatovo manokana nomena sehatra ny fampilalaovana ny ankizy. Fotoana fampialana vola azy ireo ny fety tahaka izao, hialana amin'ny mahazatra sy ny rotoroto ny fianarana hoy ireo ray aman-dreny. Sady mitondra ny ankizy mba milalao fa sasa moa tsy afaka fa lasa namondra ny kolosome, ny tanora fa izay antitra sy ny ankizy kely miaraka mampalipaly an'ireto ankizy kely reto zay. Akonana mihitsy zay, maly moa alahady dia mivavaka dia androany mba fotoana fitsangatsanganana dia mba tonga eto. Zay moa tompo dia efa mba vonona ny akaty satria eto mba afaka mody alolo ny ankizy, mba eto afaka milalao satria tsy araky ny vola koa le hoe mandeha spectacle na dia hoe nisy fidirana mba 500 ary aloha atonony ihany le fidirana. Nosokafana anomezana fahafaham-pony rehetra amin'izao fety ny Pasika izao ny zaridaina n'Ambohijatovo hoy ny tompon'andraikitra. Napetraka ny fandraisana anjara 500 ariary ho fikojakojana sy fitsonjovana ny fanadiovana ny toerana aorian'ny fety raha ny fanazavana. Ny antony hanosokafana ny zaridaina rehefa vanim-potoana ohatr'izao dia natokana mivoaka Antananarivo ialany voly. Miditra ato isan'andro isan'andro tazaminy fotsiny io fa rehefa mba fotoana izy dia miditra ato misitraka an'ilay izy.
dia ny antony angatahana amponina Antananarivo rehetra zao atsaina le foto-drafitrasa satria atsika ty dia mba tsy voan'ny vola be loatra rehefa mikarakara anazy dia ny fifanajana anazy ihany tsisy sakana fampidirana isan'andro eto ny antony dia tsotra tsy sanatria ny commune malaina nidirantsika ato fa mikarakara ny zava-maitso mila miaina io dia mila karakaraina io dia rehefa mba afaka hidirana izy dia sokafany tanàna Antananarivo fa ezahana tsy ela ny andro sokafana azy mendalana tsy kelikely mba asiana fe-potoana hoe isaky ny farany herinandro ve sa indray mandeha isam-bolana sa isa-tapa-bolana. Nalalaka ny fifamoivoizana raha ny teto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ity andro ny alatsinainy Pasika ity raha ny tapany maraina hatramin'ny tolakandro teo. Nianatra na isaky ny toerana samihafa ihany koa ny mpitandro ny filaminana ary manohy ny asa andavanandro ihany koa ireo fiara fitateram-bahoaka. Izay ny teny Ambohijatovo sy ny manodidina fa nahitana olona maro nitsangatsangana ihany koa ivelany teto Andrenivohitra androany ho an'ny teny bypass manokana nahasarika olona ny lalao sy ny resaka filokana teny any toerana. Rina fitiavana no mitatitra ny Antsiprian'izay. Ny fanaretsaka ny olona nitsangatsangana teny manodidina ny bypass iny tamin'ity androany ity samy niala voly avokoa ny ankizy sy ny lehibe. Nasarika olona maro ny resaka lalao miendrika filokana teny an-toerana, isan'izany ohatra ny intsony tavoahangy. Navitrika ireo mpandray anjara tamin'ity lalao ity. Tahaka ny lalao rehetra, misy ny fitsipy-dalaoka izay matafiditra ao anaty tavoahangy no mahazo. Ho an'ny mpikarakara sady fidiram-bola no fampilalovana ny mpitsangatsangana no antony nanaovana izao kilalao izao. Olona kilalao koa teny olona satria ara-dalàna tsara lalao mazava tsara satria sialatsy. Ie mavitrika zareo. Efa manao an'izay foana isa-taona. Le izy atsipinao le anao le ohatsy ty dia zay tafatra ohatra tafatsofoka anatin'ireny jus kely ireny dia izay anao mahazo an'ilay jus kely anankifolo ny dimanjato dia zay tafatsofoka anao dia anazy da zay azony eo dia anazy tsy ne mba fialam-boly le ankizy izany sy le olon-dehibe mba tay ala voly afaka mandray anjara daholo na ny ankizy na ny lehibe zay tay ala voly rehetra. Fotoana natokana hiatoana vetivety amin'ny asa ka miala voly amin'ny lalao tahaka izao no nasarika ireo olona handray anjara amin'ity lalao ity raha ny fanehoan-kevitra izy ireo. Mahafinaritra be manao le izy raha ohatra ianao hoe manipoka tafatsofoka ao anatin'ilay tavoahangy dia mahazo iray ianao mbola tsy nahazo le tena mahafinaritra amin'ilay izy izany mahazo ianao dia mba miala voly. Ny laharana ihany koa ny fampilalovana natokana ho an'ny ankizy teny an-toerana. Maro ireo karazana lalao samihafa nampifalifaliana azy ireo toy ny cheval de bois, ny manège sy ny maro hafa. Nanokana fotoana ireo ray aman-dreny hitondra ny zanany lalao amin'izao fotoana ny fety sy fialan-tsasatsy ny alatsinainy ny Pasika izao. Izy moa izany hoe fety aloha ara-panahy voalohany dia faharoa mba zao izany ny andro fanararaotana tsy esana hifalian'ny ankizy dia mba mitondra ny ankizy mba mitsangatsangany. Izany mba hoe iraisan'ny rehetrarehetra dia le mijanona any an-trano koa efa mijanona any an-trano foana dia mba hafa misy le voaka kely. Ankoatra ny lalao sy ny filokana, maro ihany koa ireo mpivarotra nanararoatra ny tady vola. Raha nisy ireo fianakaviana nisafidy nitondra sakafo tany an-trano. Azo lazaina ho nilamina tamin'ny ankapobeny ny fitsangatsanganana tamin'ity andro ny alatsinainy Pasika ity ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Fa tsy afa-misaraka amin'ny alatsinainy ny Pasika toy izao ihany koa ny seho ara-javakanto samihafa nafana ny hetsika raha ny teny amin'ny Coliseum Matsunjombe manokana androany alatsinainy ny Pasika tafahoana ny tisa manina niaraka tamin'ireo mpanakanto fatadaza eto amintsika nanampibetsaka tamin'ny fahafantarana ny fitondran-tena ny mpankafy ary koa namely indray ny aingam-panahy iroso amin'ny tsara kokoa hatrany ny fionana ireo mpanakanto androany. Andao rahantsika ny fanampanazavana.
be no ambiance taty amin'ny collégium tandroany première fois ko moa androany niakatra tamin'ny collégium hoe tena tato amin'le stade fanaovana anazy fa te ivelany foana zay taloha nafinaritra be no ambiance vao nanokatra moa zany zay io dia efa naresaka be izy efa zao mifoaka no ambiance ny olona rehetrarehetra fond daholo amin'ny muzika dia faly tena faly ny tenako mankasitraka an'izay vahoaka rehetrarehetra tonga tato amin'ny collégium androany tena manampy ny aingam-panahy tena mampitombo indrindra moa zany tena marina moa ny aingam-panahy avy amin'ny publika foana moa avy amin'ny fiarahamonina foana moa izy io dia raha mahita le publika hoe tafita le afatra tianao ampitaina faly tena faly ny fo raha tsapako aloha par rapport ny taloha karaha hitako tsy karaha hoe vao maika mitombo zegny fitiavan'olo fankafizan'olo na hitako abonenaka amin'ny pagenaka anisety eo miakatra be satria zao amizay vao maika tegna niparitika amizay hoe Antananarivo mahay anisety zegny ke zay koa natonga organisateur niantso zay nandeha amin'ny collision satria fa be dia be mpankafy eto Antananarivo vao maika niparitika eran'ny Madagasikara ravoravo za satria nahay nitombony mpankafy avelantsika eo ny akon'izay alatsinainy pasika izay indrindra ny teto andrenivohitra fa tsy niova ny viditsoloka fa nividiny nanomboka ny fahadimy ny volana martsa 2022 avy no notazoma izay niatra nanomboka omaly ho an'ny lasantsy manokana nijanona ho 704 ariary ny litatra raha toka 904 ariary ny litatra ny gazoal ary 503 ariary ny solika fandrehitra amin'ny fitaterana solika maneran-tany izay tsy ahivana fa manano sarotra amin'izao fotoana noho ny fanakatona ny iranianina amin'ny ampahany Detroit d'Ormuz hatrany izay efa mampiakatra ny viditsoloka amina firenena maro maneran-tany amin'izao fotoana izao fa miresaka an'izay viditsoloka sika fa vidim-bary vetivety mahafaly ny mpanjifa ny vidim-bary amin'izao fotoana fa mamono antoka ny tantsaka tokony hiditra ny tsehatra aingana ny fanjakana itodra vahaolana manoloan'izay fa minona ny tantsaha izay ambara fa 700 ny fanafarana vary avy any ivelany nataony mpitondra teo aloha ka tokony isa ny fanadiadiana isokatra hafantaran'izay tena tompon'antoka ao anatin'izay onona saina tsy mbola ambany toy izao ny vidim-bary raha ny tato anatin'ny efa taona fary no Antananarivo sy ny manodidina mividy mora ny mpanjifa mivarotra fa tiantoka kosa ny tantsaha noho izany tsy mifanaraka amin'ny masokarena ny zezika ny masomboly ary ny karaman'ny piasa fa minona ny tantsaha izay lazaina ombenombeny fa 700 ny zava-misy ankehitriny ho ny solombavam-bahoaka ny distrika ny Faratsio zany hoe raha jerivantsika ny varina farana nataontsika hoe nafara ny fitondrana teo aloha tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina dia tena 7 taonina teo eo varina farana teto ary io mibe indrindra teto amin'nandritran'izay fotoana zay satria raha ny teo alohan'izay toatra ny 5 taonina tao alohan'izay toatra ny 3 taonina mahery fa io mibe indrindra zany hoe rehefa betsaka loatra ny vary avy any ivelany zany dia mandeha atao hoe production koa eto anatiny mampirisika ny fanjakana ao anatin'izany dia eo amin'izay fa lasa misy production eto zany ary zay atao hoe fahamarony vokatra eto anatin'izay zany mampatonga ny fitotonga ny vidim-bary io amin'izao fotoana zao zay aloha zany mila fantatra hoe iza ny tompona andraikitra tamin'izay efa nanapohan'izany ve fitondrana teo aloha tamin'ny fitondrana volomboasary hoe andao tena anao zavatra totoa eto amin'ny firenena dia izy lasa vahoaka malagasy ny tantsaha malagasy indrindra nisy fotoana ny ilana ny fanafarana vary fa lasa tsy ampiverana izany taty aoriana ka mahatonga ny zava-misy ankehitriny ho hiatrany ny fanazavana fotoana izay tokony hiditra ny fanjakana antsehatra amin'ny famonjena ireo tantsaha ary zay ny tena zavatra enjana satria le vary ny teo aloha tsy atao hoe tena tsy tafavoaka mbola be dehibe ny vary mbola atao hoe ireo mpanangom-bokatra mbola any amin'ny mpanangom-bokatra ho an'ny distrika amin'ny Faratsio dia mbola be dehibe ireo vary reo any amin'ireo mpanangom-bokatra reo ary ny vary nefa fanomboka miakatra zany hoe tsisy hividy zany ilay vary ny tantsaha eo moa ny nanao politika ihany ministera tia hoe hividy nefa tsy mbola tonga tany amin'ny distrika ny Faratsio zany hoe hividy vary ho an'ireo tantsaha-mpamokatra zay ary zay ny mampatahotra indrindra satria lasa tena sanatriny zany tsisy vidy le vary efa avy eo dia lasa any amin'ny tantsaha no vomafy ao anatin'le izy hoe andao mba asiana taxa io vary ao afarany avy any ivelany io dia ho alefa any amin'ny tantsaha malagasy ary tena io dia tena tsy azo ahodikodina tsy azo vilivily fa ho any ireo tantsaha anaovana fotodrafitrasa anaovana barazy anaovana canal d'irrigation na resaka zavatra mahakasika ny tena tantsaha malagasy mba tena fatana zany hoe verina any amin'ny tantsaha malagasy ary mamelona ny tantsaha malagasy ilay vary afaratsika avy any ivelany efa nitarika vidinana an-dalambe nataon'ireo tantsaha ity fitotonga ny vidim-bary ity ka tokony hosorohana ny fiverenan'izany raha ny fanazavana trany azo lazaina ho raram-pirenena ny vary eto Madagasikara noho izany foto-tsakafo ka tsy azo atao ambany zavatra na kilalao ny mpanara-baovao
rehefa miakatra ny masokarena radrandra miakatra ny vidim-bokatra kanefa ny fahefa mividy ny mpanjifa no tokony ampiakarina takatra izany fa tsy ny vidin'entana no ampidinina. Ny fanafarana varina toy ny fitondrana rajoelina izay niarana lala fa namelona ireo tantsata ny Inde, Pakistan sy ny maro hafa fa izao voapirofo androany izao fa mamono ny tantsaha malagasy. Fanafarana vary izay efa nisy nanao ampamoaka fa nafangaro tamin'ny entana hafa ialana amin'ny hampatsiranana. Eloka izany ary voarara ny lalàna ka tokony anokaifana fanadihadiana amin'ny anarany mangarahara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao fianaratsony fisoratana anarana biometrika atao rian'ny andrana natao teto Andrenivohitra amin'ny fisoratana anarana biometrika izay mifandraika amin'ny fanatontolona sy ny fivoarana ara-teknôlôjia ary hitondra vokatsoa maro ho an'ny mponina manena nosy ihany koa raha ny fanazavana nentiny tompona andraikitra ny Antsiprian'izay. Raha ny 17 Oktobra taona 2024 no nanomboana ny fisoratana anarana biometrika teto Madagasikara izay ny filohan'ny fanaovaozana sy ireo androm-panjakana isa-sokajiny no nanomboka izany izay natao Antananarivo renivohitra dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 3 Aprila teo kosa tato amin'ny faritra Matsatra ambony indray ary nanomboka tamin'io ihany koa ny fanapariana ny fisoratana anarana manerana ny nosy atao aorianany andrana sy fandaminana rehetra izay natao. Atomboka androany zany ny fanapariana ny fisoratana anarana biometrika manerana ny nosy. Distrika 20 no manomboka androany amin'ny androany 3 Aprily zany 3 Aprily manomboka amin'ny 7 Aprily dia isy distrika 570 hafa anaraka an'izay koa zany hoe hiparitaka manerana ny nosy isak'ireo boriboritany rehetra manerana ny nosy dia isy site d'enrôlement daholo ahafahan'ny firenena 70 taona miakatra zany misoratanarana amin'io enrôlement biometrika io. Maro araka izany ireo tombony sitran'ny vahoaka amin'ny fanatanterahana sy ny fisoratana anarana biometrika ity. Ny tombony dia maro, ny tombony azo amin'io satria rehefa manao an'ilay fisoratana anarana biometrika tsika dia azo an'ilay laharana manokana. Rehefa mahazo an'iny laharana manokana iny tsika dia rehefa hanao an'ireo ataoko hoe antota taratasy rehetrarehetra dia hiainga avy amin'io daholo zany no fanomezana an'io na zany ny soram-piankonana, ny kara-panondro anokatra compte sika any amin'ny banky hividy an'ireo laharana finday tsika amin'ny KNAPS tsika aka diplôma tsika miainga avy amin'io daholo zany zavatra rehetrarehetra zany hoe tokana io ary sécuriser les zavatra, sécuriser le izy ary tena hoe tsy isy tsony zany lay ataontsika hoe raha diplôma ohatra dia le diplôma osoka na rehefa hanao fanadinana dia misy zavatra niosoka rehetrarehetra zany ahafahantsika ihany koa io zany aneorinany sitona avy amin'io ny ataoko hoe ny fichier électoral, fichier national électoral izay ahafahany rehetrarehetra ahafahana miatoka zany ny mahatokana ny tsirairay rehefa mandeha mifidy izy. Tsara ny manamarika fa tsy manafoana ny fisian'ny kara-panondro akory ny fidirana amin'ny fisoratana anarana biometrika izao fa anamrana ny fanamboarana izany ao aoriana kely ao. Kara-panondro misy foana fa ny anamboarana ny kara-panondro zany ao aoriana dia hiainga avy amin'io base de données na données biometrika io. Asa itoisan-taona hatrany moa ity fanavaozana fisoratana anarana biometrika ity raha toka ny kara-panondrom-pirenena sy ny kopia nahaterahana irery andry no ilain'ireo fisoratra anarana rehetra. Efa vonina araka izany miaraka amin'ireo fitaovana ilaina izay hiparitaka manerana ny nosy moa ny ministera mba ahafahana manamora ireo antota taratasy rehetra izay ilaina ho an'ireo 70 taona no miakatra na amin'ny sehatry ny asa izany na amin'ny sehatry ny fiainana andavanandro ihany koa. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sendvedvety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Jimina, ni goûter naturel, c'est pirate, c'est réel. Parfait orange, fraise et coco, c'est parfait, marisa caraza. Jimina, a gagner roche, alle tenga torche. Mina metamna.
salama tompoko tonga soe tamin'ny pegasus e zay a de mamokatra kodoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo safidianana tsy tia ny bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny Week-end cadeau parce que méga connecté ni efatra katramin'ny enina aprily mividiana Yellow 2000 misy 450 méga dia ampitombony avo roeny izany hoe lasa 900 méga be zao amin'ny vidiny 2 ariary fotsiny nefa tsy dioaingana ny dièse 322 étoile 68 dièse na amin'ny super app Yas et moi afaka télécharger na amin'ny Play Store sy App Store. Yes. Mamenina ny araba hatrany tomboko lasy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny alay ity azo atao tsara ny makatahaka ny modely ara-toekarena ny eto tamin'ny firenen-kafa ampiarina amin'ny fomba fanao eto Madagasikara ahafahana mampiakatra ny fahefa-mividy ny vahoaka ary teraka fampandrosoana ho an'ny firenena ho ihany koa fony teo anivony antoko RNR fomba fanao azo atao maneran-tany zay ary zava-dehibe ny fiarah-miasa toy izany ny fanazavana trany Tojondrina Tahiry no mitaritra ny Antsiprienne. Mandroso ny firenena rehefa ny fanjakana mivantana no mirotsaka tsehatra ho mpandrindra ny toe-karena amin'ny alalan'ny drafitra matipaika sy maharitra. Toa ny fanaovana politika mifantoka amin'ny fananganana foto-drafitrasa lehibe azo ampiasaina hampidiram-bola toy ny lalamby, ny lalambe ary ny toby famokarana herinaratra. Mandroso ny firenena rehefa miroborobo ny sehatra industrialy sy ny fisintomana mpampiasa vola vahiny. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fanondranana entana makany ivelany, ahazona vola vahiny sy anamafisana ny fifandraisana ara-barotra amin'ny firenena hafa. Modely ara-toe-karena i Etiopia hoy ny avy ao anivony antoko RNR ary azo ianarana sy ampiarina eto Madagasikara nandritra ny fiaonana teo amin'ny mpitana fomban-drazana malagasy sy etiopianina. Fantatrareo ihany izany Etiopia izany raha tantarany fa nandalo fotoatsaritra izany firenena izany nefa resin'ireo mifahantrana ary anisany firenena anankiray manana ny serana mpiara-manidina lehibe indrindra eran-tany fa lasa lavitra zareo ka ny soa fianatra ho antsika malagasy ary eo ny mahatazona ny fomban-drazana etiopiana anazy ry zareo a dia fa tapakevitra efa ela be fa tsy maintsy averina aloha ny hasina zay vo miditra amin'ny asa fampandrosoana vokany zao fahombiazany vahoaka etiopiana zao a amin'ny lafiny ekonomika, sosialy ary ny lafiny politika. Eo koa ny fahatsaran'ny fanabeazana sy ny fanofanana teknika hanomezana fahaiza-manao mifanaraka amin'ny filan'ny tsena sy ny indostria. Mandroso koa ny firenena rehefa lasa seha-piarina matianina avokoa ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay ankinany ny akamaroan'ny mponina. Mila asa izany ary mila irosoana aingana. Sehatry ny fananantany vetivety tsy mbola misoratra amin'ny tany amin'ny tany ny fitopolo isan-jato antatsao amin'ny komuna mahitsy amin'izao fotoana araka ny tarehimarika avy amin'ny komuna. Naverina nosokafana indray araka izany tamin'ity taona ity ny birao ifotony fananantany ao an-toerana hanamorana ny fampisitrahana ny karatany ho an'ny tantsaha araka ny fanokevitra netiny ben'ny tanàna fitiavany. Raha tokanaka tonany birao ifotony fananantany tao amin'ny komuna Mahitsy distrikty any Ambohidratrimo ny taona 2024 noho ny olana sy kolokolo tamin'ny resaka arantany ny tranga tany an-toerana. Niverina nosokafana indray izany nanomboka tamin'ny ity taona 2024 ity
tsy misy afa-tsy ny 300 ny tantsaha ihany no voasoratra ara-dalàna amin'ny tany raha toka 700 mbola tsy manana karatany. Ho fanampiana sy fanamorana ny fampisitrihana karatany ho an'ny tantsaraka izany no antony nanokafana ny birao ifotony fananatany. Matetika itsika eny ambanivohitra dia tsy dia miraika amin'ny tanintsika amin'ny fikarakarana ny taratasin'io tany io. Mbola fotsiny ao nefa ny taratasinao mety mbola fanajariana, mety tany lavavolo, mety solam-pangady, mety tany lova fotsiny tany. Dia izay mahatonga ny manentana hoe hialana amin'ny olana dia aleo tongava aty amin'ny commune fa karakaraina ny fahazahoanao ao anatin'ny ara-dalàna io taratasin'ny taninao io. Ny vola aloha ny fanaovana karatany dia ny mametraka dossier voalohany ianao dia 5,4 alina. Dia rehefa vita ny karatany dia mandoa 4 alina indray ianao maka ny karataninao, zany hoe 5,1 zany ny volan'ny commune alohanao dia vita ny karataninao. Tsy aivina, manana viana izara titra sy karatany 9 alina ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raran-tany amin'ity taona 2024 ity, araka ny lalàna laharana fa 5,420 momba ny sata ara-tany. Sertifika foncier dia nantota taratasy manamarina fa olona iray manana zo amin'ny tany ka manome zo feno amin'ny fananana ho an'ny tompony. Amin'ny fanaovana izany taratasy izany dia misy fivorim-bahoaka mampafantatra ary fijerena an-tany atao amin'ny commune. Tsy aivina trany, araka ny lalàna malagasy didy itsy-volana laharana fa 10,470 sy lalàna fa 5,470 ny titra foncier no tantarany izy rehetra momba ny tany voasoratry ny birao-mpanjakana. Izy io no porofo fa tompony tany ilay olona voatonona ao. Misy mitady amily amin'ny lalàna tsizy ny tolona natao teny Akanja raha ny ao amin'ny faritra Moromania amin'izao fotoana oro tanora mpitolona. Ankehitriny misy mpanao politika mialokaloka anatin'ny fitondrana kanefa tsy mikendry afa-tsy ny tombotsoany manokana ary mametraka olona amin'ireo toerana stratejika isan'ambaratongany. Antony antsony tanora mpitolona ny toerana ny filohany fanavaozana ny Repoblika hitandrina amin'ireo manodidina azy. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Miroso amin'ny fanavaozana ny fitondram-panjakana ankehitriny, hita sy tsapa izany raha ny ezaka sy ny vokatra. Tato anatin'ny 5 volana, maro ireo faritra nahitana sahady ny fiovana raha oharina tamin'ny taneloha, isan'izany ny ao amin'ny faritra Moronmania, na izany misy ny indrokely ho ireo mpitolona avy any an-toerana raha tsy laza afa-tsy ny fisian'olona mialokaloka ao ambadiky ny fitondrana fanavaozana, kanefa hitantaratra miariary fa te amerina ny pratika efa tsy nety sy nahaleo ny vahoaka tamin'ny fitondrana teo aloha. Amin'izao fotoana, misy ny mpanao politika miezaka mifehy sy manao ny ainy tsy ho zavatra, mametraka ny olona ahazo toerana sy andraikitra maro eto amin'ny firenena, avy any ambany indrindra izany ka hatrany ambony indrindra. Ho any ao amin'ny faritra Moronmania, nahitsy ny fanehoan-kevitra ireo mpitolona fa tsy mbola tara ny filohan'ny fanavaozana raha hitandrina sy ho mailo mandrakariva amin'ireo olona milaza ho mpanohana azy, kanefa manao zany fihetsika manaratsy endrika ny fitondrana izany. Izahay zao dia anisan'ny mbola manohana tanteraka ny fitondram-panjakana izay atao hoe mitondra ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Fa ny hitondrana ifagnamariana dia hoe efa nisy ireo fanendrena ireo taleparitra maro samihafa eo anivon'ny faritra Moronmania izay tsy nahafapoanay mpitolona sy mpitaritolona tao amin'ny faritra Moronmania. Zao ndray zany zao mandeha ny fanendrena ny lehibe ny faritra vaovao izay mbola mampikaikaika ny be sy ny maro ihany koa raha ho an'ny faritra Moronmania manokana. Dia mametraka izay ny ainay hoe tena ilay filany vahoaka any toerana marina ve io fanendrena io sa lafin'ny teknika sa lafin'ny politika. Ka eto izay dia misarika ny sain'ny mpitatana rehetrarehetra ny PRRM sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky mba hijeran'io toe-draharaha io. Ao anatina conseil de ministre moa dia andraisana fanapa-kevitra mahakasika an'ireny ka mino izay fa tsy ho tara ary azo atao tsara ny mijery indray mandeha ny fomba nanendrena ny filohan'ny faritra vaovao io. Maro ny olona manodikodina ny fitolomana, indrindra eo amin'ny faritra Moronmania izay malaza be mpanao politika izay tsy nanampy mpitolona tamin'ny fotoan'androny fa nanarabiraby ary azo lazainy hoe namono afo mihitsy ary. Dia apetrakay amin'ny fahendrenao izay andriamatoa filoha ny amin'ny fijerena, indrindra fa ikonsiltenanay mpitolona izay resaka fanendrena olona hitatana na Moronmania izay. Miahiahy arak'izany izy ireo manoloana ny fametrahan'ny mpanao politika sasany ny olona eny amin'ireo toerana
maro amin'izao fotoana tokony izay anatanterahana ny fanavaozana eto amin'ny firenena aloha no imasoana sy ifarombonana ary ifanampiny fa tsy miazakazaka mitady ny tombotsy manokana tahaka ny ataony sasany. Dia izay ihany koa no entina manakatony indray ny fiarahana amin'ity ality naizanaiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ety ampamaranana dia mirary fety herendoza ho antsika rehetra trany anie tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rapitsondray veloma tompoka. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa eto amin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec Cassis, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.